baolina kitra izay ihany fa tafiditra ao anisan'ny fampelezan-kevitra izy ity izay anylarana faefatra Andriamatoa Naina Andretsitoaina izay mikarakara lalao baolina kitra ny komity mpanohana azy teny Manaritso iteny dia hoentintsika amin'ity hariva ity ny fanadihadiana mahakasika izay lalao androany izay tafiditra ihany koa anatin'ny faradoboky ny fampielezan-kevitra izay. Nasarika olona marobe ny fifananana baolina kitra lalaovin'olona fito ny tanterahana tetsy amin'ny kianja vondrona Manaritsoa Atsinanana izay nikarakarain'ny fikambanana ATM nany ambany tanàna amiray. Ity fikambanana ity izay mikarakara hetsika eny ambany tanàna mba hoentina mampandany ny kandida larana faefatra amin'ny fifidianana be ny tanàna eto Antananarivo dia i Naina Andretsitoaina. Mbola eto zao eto amin'ny mbola aty anaty tanàna aty. Famaranana efatra monina natao tamin'izany nahitana ny sokajy vehivavy iray, sokajy senior lehilahy efatra. Milaza ny tanjona amin'izao hetsika karakarain'izao moa ny filohan'ny ATM Dada. Raha antsika mahita zany amin'izao fotoan'izao fa na dia anaty fotakara dia vonina tanteraka ny ankizy sy ny mpilalao amin'ny lalao anatin'izany hoe fotaka izany na dia ohatran'izao raha tena raha antsika mahafantatra ihany koa ny programme anasan'ny kandida larana faefatra na i Naina Andretsitoaina izay tena mijery manokana ny fanatanjahantena ary mijery manokana resaka sport sy ny tanora ety ambany tanàna dia misy ny zavatra natolony tamin'ity tournoi lefa Naina eto amin'ny vondrona Manaritsoa Atsinanana ity amin'izao fotoan'izao. Atao hoe navory olona ianareo aorianan'izay hoe fifidianana izay mety mbola hitohy ve ny fanentanana etony amin'ny faritra zay be vahoaka ity? Izy raha mbola tsy teo amin'ny fitantanana dia efa manao an'izao zavatra izao ary zay miny fa rehefa tonga eo amin'ny toerana mabe ny tanàna izy dia misy hetsika lehibe ataon'ny fikambanana ATM ambany tanàna amiray manerana ny fokotaniny 170 eto Antananarivo iarahana amin'ny be ny tanàna kandida larana faefatra Naina Andretsitoaina. Amboara amoara sy fanamina ary godasy monina natolotra ireo ekipa tonga teo amin'ny famaranana tamin'ity fifananana baolina kitra alefa Naina ity.